ao anatin'ny fotoana fiatrehana ny fety izay ihany koa moa dia tsy nanadino ireo be antitra ny malagasy tonga saina androany ary dia nisy ny fanolorana fanomezana ho azy ireo izay notanterahany fianakaviana Ramanantsoa. Be antitra moa ny eo anivon'ny boribory tany fahatelo no nahazo fanomezana avy amin'ny MTS androany. Kojakoja samihafa toy ny labozia sy savony natolotra tamin'izany. Efa fataonay isataona izy io a. Rehefa tonga ny vaninandro ohatr'izao zany amin'ny krismasy sy ny asaramanitra ohatr'izao dia efa izay mivaly efa manao an'io foana zahay zany a mba iarahanay mizara izay zavatra kely anananay zany a ho an'ny mpiarabelona sy ho an'ireo ray aman-dreny. Dia efa fataonay isataona izy io. Misy labozia zany ao a, dia misy savony a, dia misy vary. Dia misy solom-body akoho amenan'ilay ray aman-dreny amin'izao asaramanitra izao satria efa mirary an'izareo sady zany a ho tratran'izany asaramanitra zany. Mihetsika izay notanterahany MTS teto Tsaramasay dia nambaran'Andriamatoto Soramanantsoa fa nentina nisaorana ampifito tao anatin'ny boribory tany fahatelo tamin'ny fifidianana solom-bava-bahoaka. Araka ny kabary fandimbiasana teo hoe entina misaotra ny mpifidy tato amin'ny 3e arrondissement. Izany mpifidy izany nefa ny voamarika amin'ny resaka ray aman-dreny zokilona dia ny zokilona zany nanamariana an'izay saorana ny mpifidy izay ary tsy nitsangamenatra moa ny MTS tato fa any amin'ny 5 voalohany ihany raha tsy lazo mety ho faha-efatra tsy dia ratsy zany fifidianana izany aminay zany dia ny rariana dia mba hampitombo ny isa ihany izay amin'ny manaraka. Ny MTS izay milaza fa miandry am-pitoniana ny vokatra ofisialy tamin'ny fifidianana izay nitoto saina ny 20 Desambra lasa teo. Ireny no fanadajina hoentintsika mamarana indray ny fampalam-baovao amin'izao alina izao arina fampalam-baovao moa dia eo hatrany ihany koa ny fandaharana manokana izay hoarahinao rehefa zoma toy izao amin'ny sivoalina eo no anolorana anao ny fandaharana resabe ho vahiny manokana ao anatiny izay moa ny Bailalàna Andriamatoa Honoré Rakotomanana. Mandra-piona mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray tompoko.